Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity andro ity inshallah tsika dia hiara-iaina amin'ny hadisy marim-pototra izay notenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu. Nizaniza amintsika mpino islamo manatanteraka ny fifehezana amin'ny volana Ramadan ka tsy niala, tsy nanambela ny fijoroana vavolombelona diso, ny laingalenga, ny fosafosa, ny tatidresaka ary fiampanganan'ny olona amin'ny zavatra tsy marina, dia tsy misy dikany hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallama ny nanambelany ny sakafony sy ny zava-pisotrony tamin'izany volana Ramadany izany, satria tsy ho hisy valisoa ho azony amin'izay fotoana izay. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama rehefa mifety tahaka izao izy ireo tamin'ny volana Ramadan dia nanome didy mpaminany hoe izay olona hanapaka ny fifehezana amin'ny hariva dia tsy maintsy mangataka alalana aty amiko, izany hoe mihera amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Rehefa tonga ny hariva, tapitra ny hera avokoa ireo olona ary nahazo alalana ny hanapaka sy sakafo. Tonga vehivavy anankiroa teo anatrehan'ny mpaminany, nangataka alalana ihany koa mba hanapaka ny fifehezana, saingy nomeny mpaminany sallallahu alaihi wasallam lamosina izy ireo ary tsy novaliany no sady tsy nijereny izy ireo. Afaka minitra vitsy taorian'izay dia mbola miverina ihany ireo vehivavy anankiroa reny, nangataka alalana mba hisakafo, dia mbola niamboho ihany ny mpaminany ary ny lamosiny no natolony ho an'ireo vehivavy anankiroa. Tonga fahatelo izy ireo dia niteny tamin'ny mpaminany: o ry mpaminany, efa noana izahay, efa hatramin'ny maraina zay tsy nisakafo, ka mba mangataka alalana aminao mba handeha sakafo toy ny olona rehetra nomenao alalana, fa maninona zahay tsy omenao alalana. Namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallama hoe: ianareo ozy izy tsy nifety tamin'ny atoandro, ka amin'ny fomba ahoana no omeko alalana handeha hisakafo? Satria nareo teo amin'ny mpanatanterana izany fifehezana zany dia tsy nitsahatra ny resaka mahakasika ny voninahitry ny olona anankiray, ny fosafosan'ny olona anankiray, nanao tati-bolana, nanendrikendrika, nanaratsy, ny teny ratsy ny olona anankiray, ka amin'ny fomba ahoana no hanomezako anareo alalana handeha hisakafo? Fa nisazonareo tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia andananareo mikaro-tenda mandoa misy zavatra mivoaka ao, zay vao mahazo misakafo anareo. Lasa reny vehivavy anankiroa reny nandeha nikaro-tenda ary nandoa izy tamin'izay, zay vao miverina teo amin'ny mpaminany no nahazo alalana ny sakafo. Lesona lehibe azontsika amin'izany tantara izany, ary tsy vitan'izany ihany koa, miaraka amin'ilay tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama teo dia miantso ny mpino islamo rehetra, ny mpino islamo: rehefa mifehy anao dia tandremo fa ny vatanao iray manontolo no tokony hifehy, indrindra indrindra ny vavanao, fadio ny mitsikera olona fahatany, fadio ny manendrikendrika olona, fadio ny mifosafosa olona, fadio ihany koa ny manao tati-bolana, mijoro vavolombelona amin'ny zavatra tsy marina, manaratsy ny hafa sy manendrikendrika azy. Satria izany asa izay ataonao zany mety hanapaka ny fifehezanao na ahatonga ny fifehezana izay ataonao mandritra ny volana Ramadan tsy manan-kery ao anatrehany Allah. Ary tsy vitan'izany fa sazy lehibe ny miandry anao amin'ny andro farany, satria sazon'ireo olona izay tia mifosafosa, sazon'ireo olona izay manao tati-bolana dia mihina nofotry ny namany efa maty eo anatrehany Allah amin'ny andro farany. Ka mba tianao ve zany? Tsy rikoriko ve ianao amin'izany?
noho ny zany hoe fahotana kely ny vavanao tsy voafenao tetỳ ambony tany, azo sazy lehibe no sady tsy manan-kery eo anatrehan'i Allah ny fifehezanao. Aparitao betsaka ity video ity, angamba hitan'ny hafa hiala amin'izany toetra mamoafady zany dia ahazo valisoa eo anatrehan'i Allah ianao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.